tsara ihany mampatsiahy ny ireo rendez-vous na sommet goavana zay ho raisin'ny Madagasikara dia tiako mba fitininao Ramatoa-Minisitra ireo rendez-vous diplomatique zay lahara-pamehana ho atrehan'ny firenena malagasy dia omeko anao ny fitenenana mahakasika an'izay Ramatoa-Minisitra. Makasitraka Andriamatoa namerina ny fitenenana. Araka ny voalazanao moa Andriamatoa dia misy fihaonana tampony anankiroa izay ho raisitsika eto Madagasikara. Izany dia noho ny ezaka izay nataontsika teo amin'ny lafin'ny diplomasia ary indrindra ny fankasitrahana ny haitarika izay anananao. Mahakasika ny fikarakarana ny fandraisantsika ny fihaonana tampony voamieran'ny ranomasimbe indiana sy ny vondrona SADC dia ireto avy ny dingana vita sy ireo asa miandry manaraka. Ny fihaonana tampony voamieran'ny ranomasimbe indiana naniseo dia ho totosaina ny Anosy ny fa 420 ny volana Aprily amin'ity taona ity. Marihana fa hialoavan'ny fivorian'ny tompon'andraiky mpanjakana ambony izay ho atao any Maurice izany ary ny fivorian'ny filan-kevitry ny ministry ny COI izay atao any Seychelles. Efa voafaritra ny loha-hevitra ho voaboasina ao anatin'izany ary efa napetraka ny komity mpikarakara izany fihaonana izany sy ireo voamiera miisa 5 mandrafitra izany izay ahitana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny primatura ary ireo ministera isan-tsokajiny. Efa voafaritra mazava ny lahadinika mandritra ny fihaonana izay iompana amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny fahavitantena ara-tsakafo mba hampiroboroboana ny tsenam-barotra eo amin'ny faritra COI. Efa vonina ireo taratasy fanasana ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernemanta ny ireo firenena mpikambana eo anivon'ny COI. Efa nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2024 ny fivorian'ireo voamiera isan-tsokajiny ary manana ny andraikiny avokoa ireo ministera ao anatin'izany. Efa natao ny fampitahana ireo toerana andraisana ny fivoriana sy ireo vahiny andray anjara amin'izany. Everina fa mety hatratra 520 ka hatramin'ny 300 ny mpiantsehatra amin'izany ary efa voafaritra ny filanam-kapobeny amin'izany. Efa eo ampandrindrana ny pitsopitsony rehetra ny ministera ny raharaham-bahiny sy ireo tompon'andraikitra ny asam-boamiera isan-tsokajiny ny mahakasika ny manodidina ny hetsika rehetra, ny arifenitra, ny serasera, ny fiarovana, ny fahasalamana, ny teti-bola sy ny sisa. Ny dingana manaraka dia ny famoahana ny vinavinan'ny teti-bola ny fandaniana rehetra ary tsy maintsy misy ihany koa ny fandefasana iraka mialoha any an-toerana. Raha mahakasika ny fanomanana ny fihaonana tampony fa 570 ny SADC izay ho tanterahana amin'ny volana Aogositra 2022 eto Antananarivo dia nisy ny iraka manokana avy amin'ny sekretarian'ny SADC tonga teto Madagasikara ny 17 hatramin'ny 30 Oktobra 2022. Nampafantatra ireo fenitra arahana amin'ny fikarakarana ny fihaonana tampony vondrona SADC. Taorian'izany dia napetraka ny komity mpikarakara ny fihaonana ary mizara voamiera ihany koa izany komity izany. Marina moa fa misy hetsika mifanindran-dalana amin'ny fihaonana tampony io izay ho raisitsika eto Madagasikara ihany koa izany fihaonana izany dia ireto avy izany. Ny herinandro dia ny fahavalo ny fampiroboroboana ny indostria izay atao manodidina ny 2 herinandro mialohan'ny fihaonana tampony. Ny fifanankalozan-kevitra ho an'ny daholobe izay ho tanterahana mandritra ny fihaonana, ny fihaonan'ireo tompon'andraiky mpanjakana ambony, ny fihaonan'ireo ministry ny raharaham-bahiny, ny fihaonan'ny ratsamangaiky ny vondrona SADC misahana ny fiarovana politika sy ny fiaramiasa, ny fihaonan'ny troika ny ratsamangaiky io ary ny fihaonana tampony fa 570. Amin'ny fotoana io no andray ny fitantanana ny vondrona SADC ianao Andriamatoa Lohajaina. Efa vita ny fanolorana sosikevitra ny loha-hevitry ny fihaonana tampony sy ny fepitoam-piasan'ny Madagasikara ary akana ny hevitry ny sekretara mialohany androsoana izany eto amin'ny filan-kevitry ny ministra. Ny lahadinika sy ireo loha-hevitra hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsirairay moa dia avy amin'ny sekretarian'ny SADC no manolotra azy. Efa voarakitra ao anatin'ny rakin-kevitra voafaritra ireo filana rehetra amin'ny fikarakarana ny fihaonana tampony. Marihana fa amin'ny maha-fihaonana tampony azy dia ho asaina avokoa ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernemanta avy amin'ireo firenena mikambana sy ireo mpikambana ao amin'ny sekretarian'ny SADC, ny voamieran'ny vondrona afrikanina sy ireo mpiara-miombonantoka. Everina fa amanarivony ny isan'ireo mpiantsehatra amin'izany ary tondra vokatra ara-toekarena
ho an'ireo sehatra stratégique toy ny fizahan-tany, ny asa tanana, ny varotra, ny fitaterana sy ny sisa izany. Noho izany dia maro ny tombontsoa ara-toekarena ho azontsika eto Madagasikara amin'ny fandraisana ireo fihaonana tampony roa ireo. Ny dingana manaraka moa dia ny fandraisana ny iraka andiany faharoa ny sekretarian'ny SADC sy ny fanohizana ny asambômiera isan-tsokajiny ary ny fanolorana ny vinavinan'ny teti-bola mifandray amin'ireo filana izay ho voafaritra amin'izany. Amarana koa azy Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Prime Ministre, dia tiako ny manamafy fa voninahim-pirenena no arovantsika amin'izany ary ampandraisana anjara ny sehatra rehetra izany, na ny sehatra ara-panjakana, na ny sehatra tsy miankina, ary anentanana ny olom-pirenena rehetra. Satria dia ho asehontsika amin'izany fotoan'izany tokoa fa mirahina ny malagasy ary indrindra mahay mandray vahiny. Misaotra tokoa. Misaotra anao i Ramatoa Minisitra amin'ny fampahafantarana an'izay azo lazaina hoe rendez-vous amin'ny fihaonana tampony ho raisin'ny firenena malagasy ary voninahitry Madagasikara tokoa zany satria sambana vao nisy hoe Madagasikara no filoha mitarika ny organisation régionale aty amin'ny continente africaine. Noho izany dia reharehan'ny Madagasikara zany satria firenena betsaka matanjaka no mivondrona ao anatin'ny SADC. Fa isika no hitatana an'izany vondrona SADC zany amin'ny manomboka amin'ny ity taona ity ka hatramin'ny taona 2024 sy 2025. Filoham-pirenena maro 2020 noho izany no avy eto anatrika an'izany fihaonana tampony zany ary ho raisitsika ampamendrehana ny fihaonam-be izay ho ataontsika eto amin'ny firenena. Ankoatran'izay moa voalazanao tao ihany koa ny fihaonana mikasika ny COI na ny commission de l'océan Indien satria i Madagasikara koa no secrétaire général mitondra sy mitatana an'izany COI izany. Ankoatran'izay nefa misy zavatra lehibe satria amin'ity taona ity dia ankalaza ihany koa tsika ny 520 taona niverenan'ny fahaleovan-tena ary ankoatran'ireo tanjona rehetra izay napetratsika teto mikasika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo, mikasika ny ireo ametrahantsika ny makany amin'ny lalana makany amin'ny fampiasana ny transition énergétique na ny fametrahana n'ireo parc solaire sy ny tetikasa maro samihafa dia ataontsika ao anatin'ny famendrehana izany. Eto Antananarivo moa no ataontsika ny fandraisana ny fihaonana ny SADC. Ny zavatra hita sy tsapa nefany dia tsy manana toerana mendrika mba ho reharehan'ny vahoaka malagasy iray manontolo tsika nefa Antananarivo no capitale de Madagascar. Ny zavatra hita rehefa vitatsika ny rovan'ny Madagasikara mba toerana manamarika ny tantaratsika dia hita sy taratra fa tena liana amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny ankizy, ny tanora, ny lehibe, ny vahoaka malagasy satria dia mahatratratra any amin'ny 10 000 personnes par semaine no mitsidika any rova any Madagasikara izany. Ohatr'izany ihany koa nanao tsika teo ny resaka illumination de Noël atao amin'ny jardin n'Ambojatovo ary rehefa mivoaka ny antotanisa any olona mitsidika anazy 12 000, 10 000 personnes isan'andro no mitsidika any illumination de Noël nataontsika. Midika izany fa tsy ampy fialam-boly ary tsy manana toerana ialana voly ny mponina eto Antananarivo. Zay no natonga antsika hanao fanamby lehibe goavana satria eto Antananarivo no capitale de Madagascar. Zay zany no anaovantsika metrahantsika n'le hoe projet lac Iarivo.